Ampifaliana lalandavandray pijeratsaina no iarabako anareo izay mpanarika tsy tapaka ny fandaharana mpanajatena trade union amin'izao andro alina zao eto amin'ny Malagasy TV. Tsara ny mampahafantarantsika fa akoatra ny fanaranareo an'izany eo amin'ny USF 46 raha télévision tsotra dia azonareo aranao amin'ny Star Times ihany koa izy amin'ny alalan'ny canal 107. Ary koa anareo mpakafy mpanarika an'ireny tambajotra serasera Facebook sy YouTube ireny dia azonareo arana ihany koa amin'ny alalan'ny fandriana fotsiny ny anarana hoe Malagasy TV izao fandarantsika. Indro ny lohateny izay voaboasantsika eto anio Baolina kitra PFL. Fantatra ireo ekipa hanohiny dingana manaraka. Basketball all stick. Nosokavina tamin'ny football official ny andiany voalohany. Athlétisme. Nitily ireo atleta no any Afrika ny Fédération Malagasy taranja baolina kitra nahafapo-ny ligy nitatitra teo amin'ny fivorimbe fanao isa-taona. Hiditra avy hatrany amin'izany mpandarina voalohantsika izay ilazako aminareo ireo taranja-panatanjahantena izay anisan'ny nahoraka tamin'iny herinandro lasa teo iny. Ny voalohany amin'izany dia ny taranja baolina kitra ho an'ny Katita kely. Tavaverina ny tanindrazana tonga sosoa tsara teto Madagasikara ny ekipan'ny Saint-Michel Lamparbe teo amin'ny latsaky ny 17 taona izay vao avy niatrika ny fifananana baolina kitra Q7 Festifoot Aprobat ho an'ny latsaky ny 17 taona tany a Frantsa. Raha ny vokatra aloha dia azo lazaina hoe tsara satria raraka teo amin'ny lalao famaranana izany hoe nahazo ny medaly volafotsy izy ireo rehefa lavy teo amin'ny fandakanany tir au but ny ekipan'ny Masina Misely izany. Nandritra ny fahatokavan'izy ireo teny hivato dia tafaresaka tamin'ireo mpilalao sy ny mpanazatra an'izany ekipan'ny Masina Misely izany zahay teto Malagasy TV. Tamin'ny éliminatoire zany 3 matchs zay de victoire hatrany qualifié kara zany 3e match moa zany ataonay lavindavina satria mbola nomana kara même jour fa ny tena mafy tamin'le match tournoi tany les conditions nianto 3e match zay misy avantage ny finale sy ny demi-finale tena morana sy rivotra tena tsorona mihitsy zany fa rivotra ny tsy na champion anay satria zaka baolina ny rivotra tsisy baolina tsony tsisy baolina tsony fa trany dia zaka ny rivotra baolina dommage moa fa zay zava-misy fifaliana zava-bita zany dia fiera-boakely fa niady. Raha teo amin'ny tournoi aloha ny adversaire atao hoe tena ngeza par rapport aminay dia somary sahirakira sy teo mila izy fa rehefa tena niezaka sy nanomana dia nitavoaka faharoa ihany izay tamin'ny lalao. Zay mahakasika ny taranja baolina kitra ho an'ny sokajy zandrina dia andao indray tsika aloha mbola ho any amin'ny sokajy zandrina ihany fa hifindra taranja indray dia any amin'ny taranja basketball indray izany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alarobia lasa teo tetsy amin'ny lycée moderne Pefloa ny andiany voalohany amin'ny fifananana all step na ny tournoi interlycée zany izay nokarakarain'ny ligna Analamanga sy ny fiarahamiasa amin'ny ministère fanabeazam-pirenena. Anisan'ny tonga nanatrika sy nanatrika izany filarina zany avokoa ireo sekoly misy 12 sokajy zazalahy zazavavy izay mandray anjara amin'ity andiany voalohany ity ary dia nisy moa zany ny fifandraisam-pitenenana ho an'ireo olo manan-kajana saina dia andao arahantsika kely zany fifandraisam-pitenenana izany. Ampanjakaintsika ao anatin'ity all step interlycée andiany voalohany ity ny atao hoe tena fair play fa dia fomba ofisialy zany dia misokatra ny all step andiany 4 sy 4 arivo dia mahereza baolina ity. Ankoatra ny lanonam-panokafana dia nisy avy hatrany ny lalao izay niditra tany amin'ny andro 7 teo amin'ny dingadry fifanitsanana ary ndao omeko anareo ny vokatra amin'izany. Teo amin'ny sokajy zazalarana dia ny lycée moderne Peflo dia niondrika lanonan'ny ISF tamin'isa 17 no 14. Ny lycée Zizira Berville kosa indray dia nanamontsina ny ekipan'ny lycée Nansana tamin'isa 12 no 13 ary lalao farany moa zany dia lavon'ny Sainte Chantal tamin'isa 13 no 13 ny lycée Andohalo. Teo amin'ny sokajy zazavavy koa dia nisy lalao anankitelo ihany koa. Ny voalohany tamin'izany dia ny fihaonan'ny LMA na ny lycée moderne Peflo izay nampiondrika ny ekipan'ny ISF sokajy zazavavy tamin'isa 10 no 12. Ny lycée Jules Ferry kosa indray
dia nampiondrika ny akamasoa tamin'isa 220 no 250 ary ny farany moa zany dia ny lycée Andohalo niondrika nanoloana ny SFX tamin'isa 430 no 20 mbola itoy amin'ny alarobia avy zao sy amin'ny sabotsy zao hatrany zany diga fifantshanana izany satria mbola lavalava satria natratra 10 any sokajy zazalahy mandray anjara ary anaky 5 ihany kosa ilay misokajy zazavavy. Raha izay mahakasika ny taranja basketball dia andao indray tsika hiditra any amin'ny sokajy taranja natokana ho an'ny olon-tokana zany. Ny voalohany amin'izany dia ny taranja atletisme. Anisan'ny fédération anankiray manana moyen ahafana miatrika fifananana iraisam-pirenena indrindra ohatra hoe fedena tombon-dakany Afrika ny fédération malagasy taranja atletisme satria dia misy kizy miravavy anankiroa tsy iza zany fa Elodia eo amin'ny 10 metatra misy fefy ary koa i Claudine Menjanary eo amin'ny 100 metatra. Izy ireo dia efa azo lazaina fa dia nahazo ny minima ahafana miatrika an'izany fedena tombon-dakany Afrika izay ataon'ny Cameroun amin'ny volana ambony ho avy io. Akoatran'izy miravavy ireo nefany dia nanao fitsapana tetsy amin'ny kianjana alarobia ihany koa ny fédération malagasy taranja atletisme omaly alahady ary dia ahafahan'izy ireo manampy sy mampafantatra indray hoe iza ny atleta afaka anampy an'izy miravavy ireo hiatrika an'izany fiadinan'ny tombon-dakany Afrika eo amin'ny taranja atletisme izany. Araka izao resaka ny fanaovana tamin'ny télé technique nationale El Ramberson sy ny filohan'ny fédération malagasy taranja atletisme Dominique Raherson. Zavatra hitantsika androany moa zany dia misy ireo atleta manao testa izahay zany mijery hoe iza no tohoko ny solon-tenantsika amin'ny championnat d'Afrique izay karakaraina any Cameroun amin'ny volana juin ho avy zao. Dia raha nijerena moa zany le minimale jeu dia ireo épreuve nanaovana testa reo zany mba hoe tsaratsara ny performance ny ankizy ny 100 mètres dia ny 400 mètres dia 10 ans longueur. Raha izay mahakasika ny taranja atletisme mbola taranja ho an'olon-tokana ihany fa any amin'ny ayady indray no amena antsika vaovao dia ny taranja ayady judo izany. Anisan'ny fédération navita amin'ny fifananana ihany koa ny ayady judo tamin'ny volana marsa lasa teo ary dia efa nampiseho sahady ihany koa zany fédération zany fa dia manana fandaram-potoana be da be zareo. Izao resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety malagasy TV tamin'izany filohan'ny fédération malagasy taranja judo izany. Taona ity indray dia raha tsika malala fa le olympique amin'ity no tontosanana Paris amin'ny volana jolay ny Jeux olympiques d'été. Ny tiako asongatana angamba dia zahay ao atanatin'ny judo qualification anay tapitra amin'ny volana juin. Dia raha tsika malala fa ny any atleta manana herizika lehibe hiatrehana izany Jeux olympiques zany dia ora moins 60 kg. Manarakaraka ny taranja ayady judo dia mbola nahazoam-baovao ihany koa ny eo amin'ny fédération malagasy ny taranja ayady karaté satria dia anisan'ny andray fifananana iraisam-pinena goavana ihany koa izany taranja izany amin'ny volana ambony ho avy io araka izao resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny fédération Rakotonanahary Ratefinanahary Emile izao. Antananarivo Madagasikara izay andray le championnat d'Afrique zone est amin'ny volana mai 16-19 fantatsika rehetra fa zany zone est zany lehibe indrindra amin'ny zone ato Afrika satria efatra ambin'ny folo ny firenena mpikambana ao anatiny. Eto amintsika no anaovana ny assemblée générale ananganana an'izany satria efa nandritra ny taona vitsivitsy no efa tsy organisé izany zone est. Iverenantsika indray ny eo amin'ny taranja baolina kitra satria dia manam-baovao ihany koa ny eo anivon'ny pure play football zany na ny fedena tombon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra sokajy division voalohany. Totosa tamin'ny faharerandro teo raha ny maromaro koa moa zany dia nomaly alahady ny andro fafito farany eo amin'izany fedena tombon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra sokajy division voalohany izany. Taoriana zany vokatra zany izay omeko anareo aloha dia ireto avy ny vokatra izay totosa tamin'io andro alahady lasa io. Teo amin'ny vondrona atsimo arany dia ny Inat FC Rouge dia lavon'ny disciple FC Vanivakina Karatra tamin'isa Ronoray. Ny zanakala koa dia niondrika nalohana CFF Andorany fotsy tamin'isa Rainy tsy misy. Lavon'ny Elgeco Plus teny amin'ny Zardainana tamin'isa Telonoray ny ekipa Datu FC avany vadivafito vinany. Ary ny Mamay FC sy ny 3FB kosa indray dia tsy vita tetsy amin'ny kianjan'ny vodivorona zany satria no nisy ny disadisa kely teo amin'ny fiakaran'ny mpijery teny ambony kianja. Ho an'ny vondrona avaratra kosa dia
lavonisyka fot tamin'isa efatra noroa ny ekipany Jesaia ny asasy tsara mandroso koa dia miemitra amin'ny fahavalo folo volana avrily zao no natanterana ny lalao ny fanalamanga dia nampiondrika ny ekipany KFC Adiana tamisa roa no tsy misy ary lalao fara moa zany dia lavon'ny Fosa Junior tamisa 3 no ohatra indray ny ekipany miaramila Kosfa avy eto Analamanga nanolona izay andro farany zay dia efa nivoaka rehefa fantatra zany ireo ekipa anankivalo hiatrika ny antsoina hoe play-off ao amin'ny vondrona atsimo arany dia ny Disciple FC izay voalohany manana isa 12 ny Elgeco Plus mitana ny larina faharoa manana isa 13 any amin'ny larina fahatelo ny Zanakala manana isa 10 ary ny larina faefatra kosa 3FP Atsimo Andrevina manana isa 10 hatreto moa zany mbola azo lazaina hoe mety isy fiatraika am'vele tsy fahavitany lalao an'ny 3FP sy mama iny fa raha izay mantsy ny zavatra miseho tsy fantatra ny fandraisan'izay tompona andraikitra ao nivon'ny CFM izay mpikarakara ny fifananana makasika an'izay fisehon'izay lalao tsy vita omaly izay ao mivondrana varatra kosa indray ny Fosa Junior no larina voalohany ny Asa kosa indray mitana larina faharoa manana isa 12 5 mbola manana lalao ray tsy vita izay hotanterana amin'ny alarobia zao ny Fanalamanga manana isa 13 ny Tsaramandroso FC koa manana isa 12 mbola manana lalao ray ihany koa iaonana amin'ny Asa Diana amin'ny fahavalo folo volana avrily ho avy izao raha ny fizotry ny toy fifananana raha ny fandaram-potoana hatramin'izay dia fantatra fa ireo ekipa efatra izay nitany secondareo tereo dia hiatrika ny lalao pahefadalina mandroso sy miverina dia ao aorianan'izay zany ny efatra tafita amin'izy ireo ny hiatrika amin'ilay poule finale zany poule des as izay hotanterana amin'ny kianja eto Analamanga raha ny marimarina kokoa aloha hatreto raha tsy misy ny fiovana farany ary ireo ekipa efatra farany kosa dia hiatrika n'ilay antsoina hoe play-down izany hoe ifandona ny vondrona atsimo ifandona ihany koa ny vondrona varatra manao tournoi éliminatoire entre an'izy ireo dia misy ny tavela ao amin'ny Sukaj division voalohany ary ny farany kosa dia ho lasa any amin'ny Sukaj division faharoa akoatran'izay dia nisy ny lalao izay narahan'ny Malagasy TV omaly alahy dia ny fiaonan'ny FC Inatrouz sy ny ekipany Disciple FC tafresaka taminay moa zany mpanazatra an'izy ireo atao aren'ny lalao izay nandresen'ny Disciple FC ronoray donc rahantsika izany resaka ny finaovana tamin'ny mpanazatra amin'ny rahalahy izany Isy raha tazo tokoa satria 7e journée tsika zao hita misy fatigue ihany le joueur na zanaty zany fa niezaka nanarina zay any amin'ny phase finale lalao tokony miady tsara tsy na ina manana tombony ny Disciple eo amin'ny trakefa fa na izany naty zany raha nafaty baolina zay teo orzeo izy ny arbitre izy moa ny tompony teny farany nefa raha tena jerena tsara orzeo ihany le baolina fa zay izy ny tompony teny farany dia tenay dia iny makasika ny taranja baolina kitra PFL iny koa mpijerajena no nentiko sady namarina zany mpandarina voalohany eto indray tsika dia hidritra amin'ilay zany mpandarina faharoa hoe iza ny vahiny raha namarina kokoa dia hoe iza indray no hibanina kokoa amin'ity zany mpandarina faharoa ity dia ny taranja baolina kitra na ny marimarina koa zany dia ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra izany manambavao karazany telo tsara ny fédération malagasy ny baolina kitra tamin'ny fagnenano lasa teo iny satria dia nisy ny fahavitan'ny conférence nationale izay nototosaina tamin'ny alakamisy zoma lasa teo tetsy amin'ny kianja Barea Mamasina azo lazaina fa dia tonga tao hatramin'ny vahiny zany satria dia nisy any Gelson Fernandez izay tompona andraikitra nivon'ny FIFA SCAF nanatrika an'ity conférence nationale ity taorina conférence izay natao moa zany tao amin'ny kianja Barea dia nandeha nitety andreo fotodrafitrasa tetsy Akarion tetsy amin'ny Elgeco Plus ary tetsy Mamasina mazava ho azy ity tompona andraikitra ny FIFA ity niaraka tamin'ny filohan'ny fédération ary tafresaka taminay Andriamatoa Gelson sy ny filohan'ny fédération makasika an'izany fitsiriana zany fotodrafitrasa izany amin'izao fotoana izao androany dia tonga amin'ny stadiny Elgeco zareo satria mba te hijery amin'ny stade izay hoe namboariny teny dia eo anivon'ny FIFA satria fantatry filohan'ny FIFA izany zany naniraka azy mba hijery ny fotodrafitrasa ty ahafahantsika manana terrain koa any aorinany izay afaka ilalaovan'ny club afaka ihany koa ilalaovan'ny équipe nationale rehefa tonga ny homologation eo anivon'ny FIFA sy CAF zava-dehibe satria nahafahantsika namaritra ny hoe atraiza ny vitantsika teo anatin'ny olona. Déjà, je suis content d'être là, content d'être avec le peuple de Madagascar. On a du travail, on va rénover le centre technique, en faire une vraie maison du football
malgache. Ensuite, je visite ici l'infrastructure construite par le président Alfred pour voir un petit peu ce qui a été fait par un privé. On sait qu'il faut aller travailler dans les régions, dans les 22 régions. On va s'y atteler clairement. Et puis j'espère aussi que les idées de cette conférence sur le football ont été bien pensées. Akoatran'izay conférence nationale zay dia nisy avy hatrany koa ny asabotsy lasa teo dia nitanterahana teo amin'ny kianja Bary Mahamasina hatrany ny fivoriam-be fanao isan-taona ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Saika tonga nanatrika an'izany avokoa ireo ligue roa amby roapolo mamaritra an'izany fédération izany ary dia azo lazaina hoe nahafapo azy ireo ny zavatra miseho arak'izao fanazavana filohan'ny ligue ny tsy mandrefana azy izao. Totosa antsakany andavana satria ny fandaharam-potoana tao dia mijery mivalide le budget 2022 izay efa lany dia avy eo mbola nivalide ihany koa ny fandaniana hatao amin'ity 2024 ity tahaka ny hoe fanamboarana centre national de Carignan fanaovana ny terrain ary kianjara be mananjara ny Mazenga fidianana pisy ho an'ny akoatran'izay moa zany dia be da be ny resaka be da be fanontaniana petraka nareo anay ao amin'ny alalan'ny tambajotra serasera Facebook mahakasika ny hoe kianjan'ny Bary Mahamasina sy ny hoe homologation avy any amin'ny FIFA sy ny CAF. Tsara aloha pahafantariko anareo fa dia mizara anankitelo ny antsoina hoe homologation. Misy ny voalohany dia ny hoe ny ekipa pirenena no afaka mandray anjara amin'io kianja anankiray, izany hoe afaka manao fifanana iraisam-pirenena amin'ilay kianja homologuen'ny FIFA. Voalohany ny ekipa nationale. Ny atao hoe mahazo homologation deuxième degré kosa indray dia ny hoe ny club indray, ny club champion zany hoe manao coupe de la CAF na ny Champions League ny CAF dia afaka mandray an'izany indray ilay kianja. Ary ny fahatelo farany moa zany dia ny hoe azo anaovana fifananana nasionaly ny kianja anankiray. Raha ireo telo ireo moa zany dia azo lazaina fa ny kianja be Mahamasina tena iantefan'ny etaetany pijery sy ny fanontaniany pijery tsy nahazo homologation ve. Hatreto aloha dia ny fanomezana homologation dia misy fivoarana isam-bolana satria misy ny teboka maromaro izay arahan'ny FIFA sy ny CAF maso mahakasika ny kianja anankiray. Ampahafantariko anareo fa tsy ny kianja Bary ihany fa hatreto rehefa manome fanamariana ry zareo ka mbo tsy mahita an'izay zavatra zay dia azo lazaina hoe tsy homologué na homologué le kianja. Fa hatreto dia manana fe-potoana kosa ilay tompona ndraikitry ny kianja manamboatra an'ilay teboka vitsivitsy na maromaro na meny tompona ndraikitry amin'ny nivon'ny FIFA. Dia izay zavatra izay mbola tsy misy loha hatreto ny tena filazana hoe tsy homologué ny kianja Bary Mahamasina na hoe homologué ny kianja Bary Mahamasina fa mbola omena anareo atsy aorianatsy rehefa tena vita amin'ny fitsiriana izay any amin'ny volana ambony any nanaovan'ny FIFA an'izany satria nanome fanamarinana ry zareo hoe reto ny teboka tsara amboarina raha te homologué ny kianja. Hatreto zany tsy mbola mipetraka ny hoe homologué na tsy homologué fa dia tsara ihany tsika manaraka ny vaovao eto anivon'ny trade union ahafahanareo mahafantatra hoe manaona tsara aizanao tao ny lalao amin'ny aonan'ny Barias Comoro sy ny aonan'ny Barias Mali. Fa ny zavatra azo tenaina aloha mbola tsy fantatra zany satria ao anatin'ny fikarakarana ny tompona ndraikitra ao anatin'ny fanaovana fitsidiana ihany koa ny FIFA sy ny CAF amin'ny volana ambony eo vao fantatritsika izany rehetrarehetra izany. Amaranantsika nyity resaka baolina kitra sy ny fédération ity dia misy ihany koa ny fivoriam-be izay ataon'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny Pure Play Football zany izay manomboka androany ary tsy farana raha tsy rapitso ahafahan'izy ireo maka ny antsoina hoe licence de club zany izay karakarain'ny fédération sy ny CAF. Tsara manamarika ny mpijery-jaina fa dia ilaina io licence de club io satria tamin'ny herintaona io no nahatonga atsika tsy nandray anjara tamin'ny fifananana teo anivon'ny CAF noho ny tsy fananan'ireo club atsika n'izany licence de club zany. Ary dia zava-dehibe ho an'ireo ekipa izay mandray anjara amin'io Pure Play Football io zany ny mandray anjara amin'ity satria dia amin'izay tsy manana olana amin'ny resaka licence de club atsiny ny ekipa malagasy izay miatrika fifananana iraisam-pirenena anivon'ny CAF sy ny FIFA. Dia ino mahakasika ny taranja baolina kitra teo fédération iny koa namarina izany mpandarina faharoa. Eto isika hiditra amin'ilay izany mpandarina fahatelo dia ilay hoe fanatanjahantena sy ny fahasalamana. Teny amin'ny kianjana Alarobia dia tafaresaka tamina mpanazatra
raha koa sotsirinirina ny Malagasy TV mpanao gazety Malagasy TV zany ny resaka hoe inona moa zany faratrana na ny blessure pahazo ny atleta amin'izao fiatomboan'ny taom-pilalaovana izao ndao ary rahantsika zany resaka izany raha ny blessure matetika mahazo zany izy amin'ny taranja atletisme dia eo amin'ny blessure na élongation izy raha mbola tsotra aloha partie sur izy rehefa grave zany eo amin'ny eo jambe any amin'ny adducteur dia any amin'ny mollet ny mety antony zany mahatonga an'le blessure eo zany aloha le tsy ampy le préparation zany dia forcé nefa le muscle zany anao effort mihoatra an'le tanjaka zay ananany dia iny mahatonga an'le élongation na déchirure fitsaboana azo atao zany raha provisoire aloha dia resaka glaçage aloha zany manao séance na glaçage izy na séance 5 minutes par jour ohatra zany pendant une semaine ohatra zany ny ka masatra ny ankizy zany rehefa tratrana blessure fa ny zavatra tena important moa zany tratrana blessure dia ny tsara zany manantona dokotera mihitsy tonga amin'ny zany mpandarina farantsika dia ilay hoe portrait Victor Bienvenu mpilalao azo zany hoe vao misandratra misongadina vao amin'ny AS Saint-Michel latsaka ny 17 taona ary anisan'ny angadina ananana sy vinahitana ny fandresena atrany amin'ny lalao famaranana ka nahazoana medaly volafotsy nandritra ny fifanany iraisam-pirenena tany a France teo i Victor Bienvenu ndao ary rahantsika mahakasika an'izany mpilalao zany izy azo zany hoe mety ho kita amin'ny baolina kitra malagasy atsoatsy Fianso Bienvenu Victor aile droite amin'ny aile droite dia milieu défensif ny antony manokana nanaovako baolina kitra io ny efa bidibe ny sport nataoko efa betsaka ny sport nataoko fa tamin'io tena androna bebe kokoa satria bidibe ny hitako tanjona mety lalana hitako ho lasa professionnel anatin'le foot dia in'izay no safidiko manokana an'le izy sady misy tanjona manao an'le izy fa tsy hoe ataotao fahatany fotsiny le izy fa misy tanjona matoa nataoko le izy efa nanomboka tamin'izaho 5 taona nanomboka nanao ny foot tao amin'ny club Net Foot dia avy eo nanomboka teo amin'ny 13 taona tao amin'ny futsal Andraharo dia nanomboka teo amin'ny 14 teo ny Saint-Michel hatramin'izao mbola Saint-Michel dia nisy fotoana rava kely ny Saint-Michel dia nifindra tao amin'ny Kinga Sport fa zaho mbola Kinga Sport dia anao an'ity tournoi ity zay dia natsony Saint-Michel hoe andao anao an'ity tournoi ity dia mbola be dia be ny lalana ho diavo zany mbola be dia be ny tanjona tiako tratrarina ao anatin'le foot point fort zany fizika efa manana fizika efa manana teknika koa efa misy fa ny point faible fotsiny eo amin'le mila aingana be zany mila aingana be satria lava dia mila ampiasaiko mahalavana fa le izy tsy ampiasaiko ndraindray ny ambony iray dia ndraindray le izy ampiasaiko nanamarika anahy efa navita nanao efa maromaro ny tournoi natriako natao amin'ny Kinga Sport zany natao amin'ny Saint-Michel rehefa nanao tournoi tamin'ny mbola kely dia tamin'ny Kinga Sport nanao an'le tournoi Doritos iny dia nanao an'le FIFA football iny dia iny portrait ny Bienvenu koa ry mpijery-tsaina no nentiko sady namarana ty fandarina trade d'union tandroany alina ity eto ny tenako dia ny mame fotoana anareo indray amin'ny heriny anao itoy izao fa melohany tena ametrako ny veloma aminareo dia raha risitsiny raha isaotra ny mpampiakanjo AR article ny tenako izay etsy andrefanambojana izay sady nampiaingo ny plateautsika no nampiakanjo ihany koa ny mpanolotry ny fandarana ary koa ireo teknisianina tarian'ny mialitinay tiana razanakoto i Manda, Renault, Domoina izay anisa manao ny tsio zavatra mampita sary sy ny feo ainy amintsika tsirairay isa tokantrano ary dia mandra-piona mandra-pitafa tompoko lahy amin'ny heriny an'io toy izao indray